Ao anatin'ny rahara politika ihany mofo dia nitondra ny fomba fijeriny manolona an'izay indrindra ny Vondron'ny malagasy Mangirifiry sy Mijaly izay nanambara fa miitatra loatra ny teteza mita ka tokony hofaranana ho azy dia tokony ravana ny fitondrana teteza mita tsy fanongana panjakana akory no atao fa fametrahana rafitra vaovao anamora ny fivoahana amin'ny krizy. Fanazavana mahakasika an'izay no entiny Andriamatoa Rahalaivao Joseph Michel solitena avy ao amin'ny Vmmm. Vondron'ny malagasy Mangirifiry sy Mijaly dia fitambaran'ireo olona mandinika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao dia mahatsapa fa Mangirifiry sy Mijaly ny vahoaka malagasy ary memahantra ny olona ary latsaka katerena tena natsikitsoka faran'izay lalina ny firenena. No anatrehan'izany zavatra izany dia nitsangana ny Vondron'ny malagasy Mangirifiry sy Mijaly dia nanao fangatahana teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pamorenana. Ny fangatahana natao dia rehefa nandinika izay dia nitondrozotra no tsy mety amin'ny Madagasikara. Antony telo zany eo anatin'ny fangatahana dia ny voalohany nahatsapa izay fa tsy navita ny andraikiny napetraka aminy ny fitondrana teteza mita amin'izao fotoana izao. Ny faharoa ny tondrozotra koa dia tsy tanteraka nefa efa tapitra ny fepotona mena ny tondrozotra. Raha tsahevina kely dia tamin'ny 7 septambra 2020 no nanaovana sonia ny tondrozotra ka nomeny ny fitsarana avy momba lalam-panorenana 4 volana ary izay koa voalaza ao anatin'ny tondrozotra eo anatin'ny roa taona tokony ho tanteraka daholo ny zavatra rehetra voarakitra ao anatiny. Raha atao zany kajikajy tsotsotra dia mifarana amin'ny 11 septambra 13 sy 2020 ny tondrozotra. Raha dinihan'izay fepotona izay tapabolana mahery kely sisa tsisy fifidianana vita, tsisy zavatra tanteraka ny fanambo napetraka ao anatin'ny tondrozotra. Ka eo anatrehan'izay zavatra izay tsara marina ihany koa fa efa niefatra zao niova ny teteza mita niitatra. Nanomboka zany tamin'ny 9 sy 2020 dia tonga ny fifanarahana tamin'ny Maputo dia avy eo nisy fifanarahana anankiray koa tany Addis Abeba na tsy tadidiko ilay ray ary ny fahaefatra dia ny tondrozotra niitatra hatrany zany ny teteza mita.